mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehefa malala tratra ity alarobia fa 1 ny volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazantsaramasina araka ny marika toko 10 marika toko 10 andiny faharoka hatramin'ny andiny faha 12 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nisy fariseho nanatona an'i Jesoa dia naka fanahy azy ka nanontany hoe mahazo misobaty fa ny lehilahy, ary izy namarika nanao taminy hoe ahoana no nanodiny misesy anareo, ary hoy izy naverany misesy anareo mpitaratasy soram-bady ny lehilahy ka hisobaty. Fa hoy Jesoa taminy, ny amafy ny fonareo no nanoratany zany, didy zany ho anareo. Fa hatramin'ny fomba fananaovana izao tontolo izao dia lasy vavy no nanaovan'ny olona, ary noho izany ny lehilahy dia andaony reny sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo ray ihany izy roa. Koa dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo ray ihany. Koa izay nakaman'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Ary noho nibita ao an-trano dia nanontany amin'izany koa ny mpianatra, ary hoy izy taminy, nazovy no misobaty ka mampakatra vehivavy hafa dia mitsangajanga ka manala-baraka ny vadiny, ary raha vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa dia mitsangajanga izy. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Nandiny ny faharoa, ary nisy fariseho nanatona an'i Jesoa dia naka fanahy azy. Nisy fariseho nanatona an'i Jesoa dia naka fanahy azy. Rehavako isan'ny fanontaniana apetraky ny kristianina mitomba ao anatin'ny finoana ny hoe ahoana moa zany hoe maka fanahy an'Andriamanitra, maka fanahy an'i Jesoa. Teto dia nisy fariseho nanatona an'i Jesoa. Lay voambolana hoe nanatona proserkomai, zany hoe manakaiky milaza fietsehina mihitsy, milaza fanapahan-kevitra hanatona. Mety ho midika koa ara ny proserkomai manao hoe mifikitra, zany hoe nanatona mifikitra, nanatona manakaiky, azo lazaina koa hoe manatona mba hiazona, manatona mba hamantatra. Lay teny hoe manakaiky, manatona mba hametra-panontaniana, manatona mba hiresaka. Lay manatona zany de mety hoe miresaka eto. De zany lay voambolana hoe manatona de zao voambolana fanalahidy. Nisy fotoana raha moa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana protestanta dia ny atao hoe mpanatona de ireo zay mpanefana zany ny tompo. Misy ny atao hoe karatry ny mpanatona, ny hoe mpanatona de lay manatona latabatra masina. Le voambolana hoe manatona tamin'izay fotoana zay de tiany hoe manakaiky an'Andriamanitra, manakaiky an'i Jesoa, manatona mba handray an'i Jesoa. Zany hoe teo amin'ny tantaran'ny fiangonana protestanta malagasy de voambolana tena fanalahidy mihitsy ny hoe manatona, midika fanoloran-tena. Fa ireto fariseho reto kosa dia mba mpanatona ihany izy, zany hoe tonga teo anatrehan'i Jesoa ihany izy, nahafantatra an'i Jesoa ihany izy, niresaka tamin'i Jesoa ihany izy, tonga mifanakalo hevitra tamin'i Jesoa ihany izy, saingy zao tonga izy mba aka fanahy, pirajo, tonga izy mba aka fanahy. Lay voambolana hoe maka fanahy de voambolana ataontsika hoe fanalahidy ihany. Ao amin'ny marika de miverina inefatra ny teny hoe pirajo, ny hoe maka fanahy. Ary lay voambolana hoe pirajo, maka fanahy an'i Jesoa zany de miverina inefatra. Hita ao marika toko 1:13 de volo naka fanahy an'i Jesoa, toko 9:1, ny fariseho naka fanahy an'i Jesoa. Dia momba ny famantarana
toko fahafolodiny faharoa momba ny fisaraha-panambadiana, toko faharoambiny folodiny fadimy folo momba ny hetra ho any kaisara. Zay ny fakapanaza nataony nahazo an Jesoa marika inefatra any eo marika ny fakapanahan Jesoa any Matio izy nenina any amin'ny Jaona izy indroa raha tsy diso zany volana velobelona ihany lay peratra hoe makafanahy an Jesoa. Paoly ao amin'ny Koritiana voalohany toko fahafolo de manao zava-dehibe ny antsoina hoe fahafahana kristianina. Zava-dehibe amin'ny Paoly mihitsy ny antsoina hoe fahafahana. Ary itsika kristianina de indrindra itsika zay nandova ny fanotsim-pivavahana dia tena saro-piaro ny antsoina hoe fahafahana na liberté ho nanao am'teny frantsay. Ary io fahafahana io dia nateraky ny fahazavan-tsaina, nateraky ny fanafahan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary nateraky ny fanamasina ty anatintsika ny mahatonga atsika ho afaka. Ny fahafahana ny mahatonga atsika ho tompona andraikitra am'izay mety ho fihetsikitsika. Azo tsarain'Andriamanitra tsara isika, azo tsaraina isika ny fihetsikitsika satria olona no afahana. Tsy azo tsaraina isika raha mbola ziogaina. Ary dia isan'ny toetra sarobidy mihitsy voiziny Paoly no hoe maha-kristianina ny kristianina ny fahafahana. Saingy i Paoly manazava araky razahantsika teo amin'ny Koritiana voalohany toko fahafolo io, manazava fa anankiray am'izay mety ho fivilindalana, mety mivilindalana ny fahafahana. Ary anankiray amin'ny fivilindalana ny fakana fanahan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fahafahana mahatonga atsika afaka manana fahaiza manafaka, mahatonga atsika afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana, mahatonga atsika olona tsy baikona fa olona mahatsiaro tena, mahatonga atsika ho tompona andraikitra responsable, mahatonga atsika afaka manonana ny antson'Andriamanitra tsy akan-terena satria zany de tombony amin'ny fahafahana. Fa mety fahafahana koa de mety midify, mety diso lalana ny ampiasantsika azy, mety ho mandeha any amin'ny tsy izy ny ampiasantsika ny fahafahana. Ary rehefa mandeha any amin'ny tsy izy io Paoly de zao lasa mahatonga ny fanompo-tsampy. Ny fahafahana tafa ohatra loatra de manjary mitondra ny olona any amin'ny fanompo-tsampy. Ohatra zao antso hainantsika zao mihitsy, zao mondialisation zao dia endrika hitantsika ny mivily lalana makany amin'ny fanompo-tsampy, ny tsy fahaizantsika mitantana ny fahafahana. Ohatra zany koa ny antsointsika hoe immoralité, mahatonga makany amin'ny fahalovana, mahatonga ny fiainana baranahany na ny immoralité ny rehefa mivily lalana ny fahafahana. Fa anankiray otsika teo zay aseho ny fahafahana rehefa mivily lalana, tsy fahaizantsika mitantana ny fahafahana de zao Paoly manazava an'io ny hoe makafanahy an'Andriamanitra. Tonga makafanahy an'Andriamanitra satria mifamatsotra ilay fahafahana sy ny hoe za afaka miteny malalaka manakaiky an'Andriamanitra de manjary lasa tonga ataontsika hoe makafanahy an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mametra-panontaniana tsika miainga am'ty ohatra teneniny ty fariseo ty hoe mba nanatona an' Jesoa ihany izy, mba tonga teo akaiky an' Jesoa ihany izy, nahita an' Jesoa ihany izy, fa nahita an' Jesoa tamy lafiny hafa mihitsy, nahita an' Jesoa tamina endrika hafa mihitsy, dia tonga nakafanahy an' Jesoa. De tsy oka tsy eritreretintsika manao hoe ankatsika nge tsy fariseo e, tsika nge tsy fariseo fa zarak'Andriamanitra, angambotsika tsy akafanahy an' Jesoa. Raha ohatra ka mamaky tsara ny testamenta taloha tsika dia hitatsika averin'i Paoly io, averin'i Jesoa koa io, fa ny zanak'Israely tany anefitra de nakafanahy an'Andriamanitra. Inona ny hoe nakafanahy an'Andriamanitra raha atao amin'ny testamenta taloha? Ka mahatonga ny hoe mba nanakaiky an'Andriamanitra ihany saingy nakafanahy an'Andriamanitra. Paoly efa namerina an'io teny io boky de Théonomie koa namerina an'io teny io Jesoa koa namerina an'io teny hoe tandreminareo sao makafanahy an'Andriamanitra tahaky ny nakan'ny razanareo fanahy an'Andriamanitra tany anefitra. Iavako ny voalohany amin'ny hoe makafanahy an'Andriamanitra dia tsy afaka makafanahy an'Andriamanitra aloha zany olona raha tsy olona efa akaiky an'Andriamanitra mazava io, zany hoe olona afaka nanatona an'Andriamanitra. Ny mpakafanahy an'Andriamanitra dia izay afaka ny resaka tamin'Andriamanitra. Ny mpakafanahy an'Andriamanitra de olona nanana accès na olona afaka ny resaka tamin'Andriamanitra. De tsorona ny kristianina mihitsy zany de mety ho mpakafanahy an'Andriamanitra.
rovina isika makafanan'andriamanitra raha miainga amin'ny testamenta taloha tak'izay mety ho nataony ty fariseo ity de zao makafanahy an'andriamanitra isika rehefa misalasala ny fanatrehan'andriamanitra. Nisy teolojiana anakirany antsoiny hoe Etienne Carpentier nanohatra boky maromaro izy nanazava fa ny hoe ny makafanan'andriamanitra ao za de zao mihevitra indraindray manao hoe tsy eo andriamanitra nefa eo izy misalasala ny amin'ny fanatrehan'andriamanitra mametra-panontaniana hoe tena eo tokoa ve anao andriamanitra satria ny fakanteny voalohany indrindra antsoina hoe perajo na zao nateny hoe perasmos fakapana dia mitsapa mamantatra mitsapa mba ahafatarana ny mety ho fihetsikany ahafatarana no mety hodikany am'izay fotoan'izay lay mitsapa de izao mety ho makany amin'ny zavatra tsara fa mety ho makany amin'ny zavatra ratsy dia eto lay araka fazovanikany Carpentier teo hoe zanak'Israely tany anefitra de nitsapan'andriamanitra makafanan'andriamanitra hitan'izao andriamanitra fa mitondra azy namakivaky ny hevitra hitan'izao andriamanitra fa tamin'ny tamin'ny andro de zao andro rahoana tamin'ny alina andro hafa nefa izy mametra-panontaniana ny hoe hitan'andriamanitra ve zao fahoriana izao fantatr'andriamanitra ve fa miaraka aminay ve andriamanitra dia toy ny makafanahy an'andriamanitra andriamanitra nefa efa teo mandrakariva ry havako meno matonga atsika mila miambina tsy tokony hisalasala ny amin'ny fanatrehan'andriamanitra mihitsy isika tsy hoe satria mety mandalo zavatrarotro tsika tsy hoe mety hoe marary tsika tsy hoe mety hoe misy fizahn-toetra lalovantsika tsy hoe satria tsy hoe tsy hoanam-bolo tsika de tsy eo andriamanitra tsy hoe satria mety marary tsika de narian'andriamanitra tsy hoe tsy ry havako malala andriamanitra efa nanome toky fa miaro sy momba atsika de tsy tokony refesitsika amin'ny lafin'ny materiel ny fanatrehan'andriamanitra hoe rehefa tsy eo lay zavatra ilaina vetivety le lafin'ny materiel de miteny hoe sao de mba tsy eo ary anao andriamanitra eo mandrakariva ary de hoy ty teolojiany ity manao hoe tena mety ho zavatra ataotsika tahaka ny ataon'ity fariseo hoe manatona an'andriamanitra tsika de vera-panontaniana hoe eo foana ve anao andriamanitra nefa andriamanitra eo fa ny faharovako malaza tokony hitandrema ny biniko ka tsy hakany fanan'andriamanitra dia ny fietreretana ny fanadonona koa tahaka ny testamenta taloha ihany na fanaovana fanararaotana ny famindram-pon'andriamanitra fanararaotana ny faharetan'andriamanitra fanararaotana ny fahatsoram-pon'andriamanitra dia makafanan'andriamanitra koa fantatrao andriamanitra fa famindram-po fantatsika andriamanitra fa fitiavana fantatsika andriamanitra fa mpamela heloka de izao ny fanararaotana an'izany de zao toy ny fakana fanan'andriamanitra zany hoe lasa tsy miraharaha zany lay fahalemem-panan'andriamanitra hoe andriamanitra ve moa tsy amela heloka foana miangona amin'ny alahy de maharay indray hoe voavela ny heloka ao de makafanahy an'andriamanitra zany hoe minimanota mba satria matsiary ak'andriamanitra nge amela heloka ao foana ho aiza moa andriamanitra tahaky nataon'ny zanak'Israely nataon'ny jiosy tamin'andriamanitra tamin'i Jesoa rehefa tonga ny batisa de nilahatra teo amin'ny Jaona mpanao batisa izy io Jaona mpanao batisa manao hoe iza nanoro anareo andositra ny fahatezerana ho avy ry taranaky ny mena rano satria nanararoatra ny fahalemem-panan'andriamanitra fatan'izao andriamanitra fa mpamindra fo fatany nefa fa ratsy de mbola ataony ihany satria manararoatra ny fahatsoram-po sy ny famindram-pon'andriamanitra izy fa kana fanahin'andriamanitra zany hoe tsy firaharahiana lay fahamasinan'andriamanitra fa fanararotana kosa ny famindram-po hoe ho aiza aminay moa andriamanitra ke tsy mety amela heloka anay andriamanitra nge tsy mahafoy anay andriamanitra zay nge taranaky Abrahamy zay nge zao no zany dia ho aizao andriamanitra fa tsy maintsy amindra foana izy tsy ry havako malala amindra fo andriamanitra izy efa nytenina zany amela heloka andriamanitra fa izao tsy azo ataony manararoatra ny fahatsoram-pon'andriamanitra zay mahatonga ny tompo ny teny anao anazy ohatra masina Paoly moa nanazavany manokana aminay hoe araroty ny andro azo ibebahana ararotina ny andro azo andraisana n'andriamanitra aza manararoatra ny famindram-pon'andriamanitra ianao fa anio andriamanitra ny mandidy anao bebaka dia ao amin'ny testamenta taloha de zao
lay fanararotana zay famindrampon'andriamanitra koa dia endrika faharoa ny fahafahana zay makafanan'andriamanitra fivilian-daliny fahafahana ka manjary makafanahy an'andriamanitra fa ny fahatelo zay azo any marina koa ny hoe makafanahin'andriamanitra de zao ny fieritreretana raha hoe amonjy andriamanitra ao anatin'ny kitoto ndraindray a de misy olona minima manao kitoto mihitsy fantatra fa efa zava-doza ohatra hoe ank'andriamanitra ve tsy afaka hiaro ahako am'ty tsy fitandremako ty inona fanafody be a de afaka miaro andriamanitra hitsambikineta de afaka miaro andriamanitra ke tsy maintsy miaro afaka manao fahagagana andriamanitra mamonjy aho revako malala fa karaha fanahin'andriamanitra ny fanaovana kitoto fanaovana tsirambina ka ianteherana amy fahagagan'andriamanitra andriamanitra avako malala de nametraka lamina nametraka équilibre nametraka loi nametraka lalàna ao anatin'ny zavaboary ary iny lalàna napetraka andriamanitra iny dia ao anatin'iny no iainantsika andriamanitra de efa nanome antsika mana ohatra hoe andriamanitra dia nanome antsika ny hoe fahatsapana ohatra fahatsapana ny vatana ka rehefa fantatrao fa mafana ianao de mila manala akanjo ianao zany rehefa fantatrao fa mangatsiaka ianao de mila manao akanjo mafana ianao zany zay fahatsapana zay de nataon'andriamanitra loa na lalàna ao anatin'ny vatantsika zany de atsika zany tsy efa mietrera manao hoe za dia tsy hanao akanjo mafana fa fanao akanjo mifinjifinjy mangatsika be fa andriamanitra ve tsy aro fa za tsy raraha fa miaro izy nefa ny lalànan'andriamanitra lalàna ny zavaboary efa napetraka andriamanitra zay dia am'izay fotoan'zay toy ny miantsy sanatry ny vava lay loza satria manantena ny fahagagana ataon'andriamanitra andriamanitra no fahagagana mandrakariva rehefa fantany fa mila ny zany ianao fa ny fangatahana fahagagana amina zavatra tsy tena ilaina fangatahana fahagagana amin'ny tsy amin'ny tena fotoana ataontsika hoe ilana azy ny filazaza manao hoe sans nécessité zany hoe mangataka le fahagagana amin'ny fotoana tsisy ilana azy jereo tsara nataon'ny devoly tamin'ny jesoa manao hoe teneno tonga mofo io vaty io fahagagana tsisy ilana azy na koa manao hoe variny ianao any ambany any jesoa fa misy mitaty ianao de fahagagana tsisy ilana azy inona ny dikan'zany raha misy mitaty de maninona zany hoe fahagagana tsisy ilana azy ary dia indraindray ny kristianina mety mitady fahagagana tsisy ilana azy hoe zany andriamanitra afaka manao akanjo mafana ianao de vita na afaka misy zavatra azonao iomanana fa tsy miantehitra amin'ny kitoto tsy sitraka andriamanitra ny olona manao kitoto no anzavy amotsy tsy arovanaandriamanitra fahagagana nge za fa za tsy anatra lesona andriamanitra ge manome fahazavantsaina efa napetraka matoa nomen'andriamanitra saina ianao de zao natao hianatra ianao zany natao ezaka ianao matoa men'andriamanitra saina matoa men'andriamanitra vatana fahasalamana de natao ezaka mety misy fotoana tsy ahafahana manao an'izay de mizitratrehatra ny fahagagana zay fantatr'andriamanitra hoe eto le fetranao eto le tsy fanaovanao kitoto eto lay lafiny zavatra idiran'andriamanitra tsehatra ka mahatonga azy ho any amboniny lay lalàna ny zavaboary fa raha ohatra kosa ka miankina amin'ny kitoto na hoe sy ny tahaka zany ka amatena hoe za andriamanitra tsy hanao ninina fa ianao ve moa tsy hamonjy de zay le makafana an'andriamanitra fa ny fahefatra sady farany lay atao koa hoe makafanay an'andriamanitra dia ilay manery an'andriamanitra lay manery an'andriamanitra amin'ny zavatra zay ataontsika hoe fandaharanao io a dia hitatsika matetika am'ireo fiangonana ataontsika hoe karismatika am'izao andreketriny zao ary hitatsika ilay manery an'andriamanitra le hoe izao andriamanitra dia fantatry fa tia ny ilaiko io de tonga ianao ve tsy hanao fahagagana amin'ny efatra tsy hananetsy ianao ve tsy hanao fahagagana amin'ny sivy tsy hananetsy ianao ve tsy ianao nge andriamanitra mahay fahagagana dia mba ataovy sitrany marina fa mino isika ry havako fa ny finoana tsy zany tsy zay ny finoana ny finoana tsy miankina amin'ny fahagagana ny finoana tsy mpitady famantarana ny finoana tsy mpitady hoe za tsy ino raha tsy misy fahagagana de manjary fakapana zany
manjary fakana fanan'andriamanitra za andriamanitra tsy ino raha tsy ataonao an'izao mba inoko andriamanitra de ataovy entilo zao andriamanitra efa eo mandrakariva fa efa eo ianao fa tsy hitako ianao fa ataovy en'izao aloha ty de zay a vao mino anao de fakana fanahy an'andriamanitra andriamanitra efa eo nefa ianao mbola mitady fahagagala ndraindray tsy ilaina akory ataovy an'izao andriamanitra na mety fahagagala izay everinao ilaina hoan'ny sitrapo de manjary maka fanahy an'andriamanitra ravako ity fariseo ty dia anankiray tam'za nametraka ampanontaniny am' Jesoa izy hoe mety ve sa tsy mety ny misoba fatany tsara mihitsy ny valiny efa fatany valiny zay mampaka fanahy azy fatany ny sitrapon'andriamanitra fa maka fanahy izy te hitsapany Jesoa izy tia mantatra izy manao hoe mba ahoana moa zany ny hevitry ty Jesoa ty mba ahoana moa zany maranitra ve Jesoa fa efa fatany valiny rehefa ko malala enganenao tsopaka fanahy n'andriamanitra ino hoe tsopaka fanahin'andriamanitra nanatona azy de tia azy raha manatona azy dia manatona azy hamantatra ny sitrapony ary mantatra ny sitrapony de zao amantatra ny sitrapony mba ho arahanao amantatra ny sitrapony mba ho tianao engarehako malala anatona an'andriamanitra amin'ny fofeny fitiavana isika engany toetra ao apotsika ny fitiavana an'andriamanitra fa isika de zanak'andriamanitra ary tsy hisalasala amin'ny fitiavan'andriamanitra anao anenao tsy hisalasalany amin'ny maha andriamanitra afaka miresaka aminao anenao tsy hisalasala fa andriamanitra de mahita ny zavatra ilainao sy zay mahasambatra anao ivavaka sika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay azonay novakina manazava aminay fa tsy tokony hakafananao zahay dia mivavaka zay tompo mifahazavantsaina ahitantanany fahafahana tsy hopaka fanahy ianao fa mino ny fanatrehanao mino ny fitiavanao mino ny famelan-keloka natolotra ao anay tao amin'ny azo fijaliana mivavaka zay tompo ataovy miorona amin'ny finoana zaverinao isalasalana amin'ny fitiavanao na ny fandresenao anay na ny famelan-keloka natolotra ao azaverinao isalasalana ampisalasalan'lay ratsiny am'izay rehetra fitantananao ny fiainana isan'andro zay fa andriamanitra eo akaiky nay mandrakariva ianao azaverinao isalasala koa ny amin'ny sitraponao zay ambarany teninao ataovy tia ny sitraponao zahay ataovy lina amin'ny sitraponao mba ho arahanay sy iainanay zany mivavaka zay Jesoa an'ny tanindrazanay hitanao ny sarotra ny olana sedraina dia manampirenao anay mba hoendro mahatoky hijoro amin'ny fahamarinana hijoro amaha olo-pirenena izay nitezaina tamin'ny vavahana kristianina hijoro amin'ny mahazanaka ao anay dia omeo anay ny fahasahina hijoro amin'ny fahamarinana hijoro amin'ny fitiavana hijoro amin'ny fifaliana jereo tompo re tokantrano tsirairay manaraka zao mofinainy zao ampio reo marary Jesosy trano reo manana olana Jesoa jerevo amin'ny famindramponao ny mianatra ampio amin'ny fianarana ho aiza moa zahay Jesoa ao aminao ihany misy ny fiainana dia avy mitondra ny fanirinay sy ny fiainana eo ambany fahasoavanao zay Jesoa amen